Somary navesabesatra ny trangana loza-pifamoivoizana tamin'ity androndroany ity raha ny tsikaritra zany tamin'ireo loza-pifamoivoizana goavana nyseho tamin'ity androndroany ity dia ny tandrevaka nataon'ireo mpamily no nahatonga izany any tanana trano ny mpamily mba homalina trano ny eo ampitondrana fiara moa izany rehetra izany lafomba vaoafa tanteraka kosa indray ary manoloana ny hetsika ataon'ny afy syndikaly amin'ny voalohany volana May andro anamariana ny fetin'ny asa dia nanambarany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa ny fanomezan-dala nampiasan'ny kianjan'Ambohijatovo no navoakan'izy ireo fa tsy ny fanomezana alalana manokana amin'ny fampiasana ny kianjana lampy. Mba hampazava ny resaka dia tsara zany a ny manamafy sy manamarina etona fa tokana ihany a ny fahazahoan-dalana nomeno ny commune Antananarivo momba ny fangatahana anaovana fihetsiketsehana amin'ny voalohan'ny volana May io. Ny autorisation milaharana 122 CUA M16 tamin'ny 27 avril 2016 zay zany a no nanomehan'ireo mpangataka ireo mpitarika syndicat zany name azy alalana hanao fihetsiketsehana ao amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Zay a no avaty amin'ny commune dia zay ihany a no manakery raha ny avaty amin'ny commune fa ankoatran'izay dia tsisy manakery.